Ndremba makasika ny fanatanjahantena ndray kosa talata hariva teo no nikadina tanindrazana ny ekipan'ny ASSM LGCO Plus rehefa avy niatrika ny lalao mandroso ndingan'ny Savaranando amin'ny Coupe de la Confédération aty Afrika taranja baolina kitra raha tokany eo tamin'ny ekipan'ny Saint-Michel United tao Seychelles tao. Vao niainga teto atranindrazana ny ekipan'ny AS Saint-Michel LGCO Plus ny talata 4 febroary dia efa nampiseho fahavononana nandeha niatrika ny lalao mandroso dingan'ny Savaranando ho an'ny Coupe de la Confédération aty Afrika izay niona tamin'ny ekipan'ny Saint-Michel United avy aty Seychelles. Mbola nijanona tory tao Maurice ny délégationna malagasy nahitana mpilalao 20 sy mpitatana 10 ny andro ny talata io mialohan'ny niazon'ny Nosy Seychelles ny alarobia. Nandritra ny fotoana nandalovan'ny tao Maurice dia nanao fanazara-tena trano moa ny solitena malagasy. Vao nigadina tao Seychelles kosa dia maro ireo mpiray-tanindrazana mila ravinahitra ny antoerana no nitsena teo amin'ny seranam-piaramanidina. Taorian'izay dia avy hatrany dia niazo ny hôtely Coco d'Or tao Beau Vallon ny AS Saint-Michel LGCO Plus. Tamin'ny ankapobeny dia tsara ny fandraisana. Dia ny tsefatsefan-teny moa dia nisy hatrany ny toro-hevitra sy ny fampirisiana ny mpilalao tsy adino ihany koa ny fanaovana fanazara-tena. Ny andron'ny asabotsy 9 febroary moa nanaovana ny lalao atao amin'ny Stade de l'Unité tao Victoria. Eto amin'ny Stade de l'Unité eto Mahe Seychelles no andraisana ny lalao eo anan'ny Saint-Michel United avy eto Seychelles izay tokony amboaran'ny Nosy Ravavy Seychelles sy ny ekipan'ny ASSM LGCO Plus izay tokony amboara ho an'ny ekipa malagasy kosa. Amin'ny ankapobeny dia vonona tanteraka ny ekipa malagasy hiatrika an'ity lalao ity tsy toy ny mahazatra hoe hiaro tena avy hatrany dia mondy izay ny tanjona ho an'ny mpanazatra Auguste Ro sy Kareka. Tonga mananoana ny ekipan'ireo malagasy tonga tany antoerana hanimba antoerana atao Ankanja miloko maitso fotsy mena. Vao nanomboka ny lalao dia niezaka nanindry avy hatrany ny malagasy. Mifonjy izany ny saika natafidiran'ny Bela baolina tao anatin'ny minitra fahadimy saingy nitona tamin'ny Tsivalamby. Tsy matika indray avy eo nirasa tao amin'ny minitra fahadimy amby roapolo rehefa tafapirisaka ikoka ilay mpilalao malagasy eo amin'ny Saint-Michel United ka nampikobana ny araton'ny kandy. Teo ampialatsasara dia nisy ny toromarika izay nomeny filoha mpiara-mitatana ny ekipa malagasy sy ny mpanazatra. Nisy vokan'izany tany amin'ny minitra faha 9 rehefa nanasala nisy ary Ibela ihany. Taorian'izay dia nieritreritra ndretra fa ho mora ho an'ny malagasy ny andresin'ny tompo-tanàna. Natafiditra baolina faharoa indray nefa ikoka 7 minitra tsy iravan'ny lalao. Niezaka ny nanenjika nisa ihany ny malagasy saingy efa nametraka ny fiarovan-tenany kosa ny tompo-tany. Mampanantena nefa ny AS Saint-Michel LGCO Plus amin'ny lalao miverina atao tsy mahamasina ny asabotsy tolakandrao afa dia hiezaka hanao izay tratry ny heriny izy ireo ahatafitana amin'ny dingany manaraka ity Coupe de la Confédération ity.